Tsy hoe enao tsy manao ezaka ny olana fa ny fomba fanomboanao ny taona. Ty enina amby roapolo sy roa arivo ty andaontsika hanomboka ny taona amin'ny fomba mbola tsy mahazatra anao. Salama ianao, tonga soa eto ampedy arabaina na tratra anty taona vaovao ity raha zao ianao vao tonga eto dia azadino ny misabonea sy misava ny section ny vidéo fa mino fa misy zavatra maro isan-karazany mahasoanao. Vaovao ny taona fa io fiainanao io kosa tsy zavatra iova raha ohatra ka tsy manova ianao. Zavatra maromaro ianao ato anatin'ity vidéo ity ahafahanao manova ny fiainanao ao anatin'izao taona vaovao izao satria tsy taona vaovao fotsiny ity izay ho diavintsika ity fa cycle vaovao mihitsy 2026 izay tsy inona fa année 1 izay midika fa ho fiandohana izay midika fa rivo vaovao izay taona mitondra ny fivoaran'ny taona rehetra ho avy amin'ny numérologie moa dia misy ny cycle 1 à 9 zay ny cycle ray tamin'ny 2025 tsika namarana cycle anankiray dia ity enina amby roapolo sy roa arivo ity tsika anomboka cycle vaovao indray zany hoe manomboka 2026 karaha tianao iova ny fiainanao manomboka eto raha te hanova zavatra ianao dia tadidio fa tsy ny taona fotsiny no mitondra zava-baovao anao fa ianao mihitsy no mila manova zavatra ao anatin'ny fiainanao. Janvier ianao no mahita an'ity vidéo ity dia misy rituel énergétique kely ity izay atoroko anao ahafahanao manomboka ny taona. Raha tsy afaka manao azy ity ny 1er janvier kosa nefa ianao dia tsy manina mihitsy fa mbola azonao atao tsara mihitsy ny 10 janvier na ny 11 janvier na ihany koa ny 29 janvier. Portail énergétique anisany matanjaka moa ireo daty izay nolazaiko anao ireo izay mahatsara kokoa hoe amin'ireo no atao ity rituel énergétique ity fa mety foana moa izay tianao anaovana azy tsy manina mihitsy. Asaiko ianao anao purification amin'ny alalan'ny gros sel ny sira moa dia manana zay vertu zay afaka mi purifier atsika dia ny ataonao raha ohatrany ianao dia maka so ngeza be dia asinao rano le izy dia asinao sira vaingana ataonao alefanao intelo zany hoe maka sira anao dia asinao indray mandeha asinao fandro asinao fantelony mety hoe maka sira irantany ianao zao dia zarainao intelo iny zarainao telo iny dia arotsakao intelo miantona zany dia atao zay alevina an'le sira dia lasainao makany midouche afaka manao prière kely milohany anatanteranao an'izy zany hoe milefa madio tsara ianao efa avinandro tamin'ny savony satria tsy natao hoe andro amin'ny savony amin'ny alalan'iny ianao fa efa madio tsara ianao zany manao an'le izy dia iny rano iny sady manao prière ianao na manao mantra kely hoe inettoyer anao ilay rano ka hiala amin'ny alalan'iny rano sira iny avokoa izay zavatra mavesatra rehetrarehetra any aminao izay zavatra tsy ilainao izay mbola fakofako avy any 2025 fa dia hoe entigny iny avokoa mba tena hipurifier anao zany dia zay no ataonao intention dia rehefa vita zay dia araraka anao miainga aty amin'ny lohanao mila miainga aty amin'ny loha lena daholy ny loha ny vatana ray manontolo ao anatin'izay afaka araraka ao tsikelikely afaka indray mandeha tonga dia atobakao ihany koa. Raha ohatra kosa ianao tsy manana possibilité hoe rano eran'ny sobe le izy dia afaka rano rano kely fotsiny ataonao dia asinao sira dia ny tarehanao fotsiny no sasanao ao anatin'le izy raha ohatra ianao ka mety hoe tsy any an-trano na tsy afaka manana zay possibilité hoe any amin'ny douche sy rano eran'ny so izay. Raha ohatra kosa ianao ka akaiky ranomasina dia mandehana avy hatrany manao bain de mer fa anisany manana afaka purifier atsika ny ranomasina zany dia mandehana makany amin'ny ranomasina dia milohan'ny tsofoanao ao dia manao enao prière kely na montra kely mametra intention hoe hipurifier anao ane ilay rano dia mila atsoboka ao daholo ny lohanao mila lena ray manontolo ianao zany ao anatin'ilay izy. Zay dia tsy mijanona eo ny rituel énergétique atsika fa tohizana raha ohatra ianao ka tao an-trano nanana an'ilay nampiasa an'ilay saosy rano dia vitanao ilay rantsira dia asinao rano fandroandray ilay so dia asinao siramamy ao anatin'ilay izy ataonao intelo metona foana ny fandrotsahanao an'ilay siramamy ao anatin'ilay izy na raha tsisy siramamy dia tately moa zany tena tsara kokoa mety hoe tsy misy tately daholo fetsika ao an-trano fa na tately na siramamy raha manana siramamy gasy ianao vao may tena tsara ao anatin'ilay izy dia ohatran'izay koa le tately asinao ataonao intelo metona sotro ataonao amin'ny sotro zany indray indro intelo dia afangaronao tsara le izy. Tately moa na ny siramamy dia manana an'izay symbolique an'izay hoe mamina zany hoe ohatran'ny hoe symbole iny zany avy nanao purification ianao teo dia hitondra zay zavatra rehetrarehetra mamy
amin'ny fiainanao mba hampatonga anao lasa aimant an'izay zavatra tsara sy ho an'izay sy ho an'izay zavatra mamy rehetrarehetra ao anatin'ilay izy tsy hoe kory le tantely na le siramamy no mitondra anao an'izay fa symbole fotsiny ihany zay mba ahafahanao tena hoe manana zay intention zay hoe ny fanaovanao an'izay le intention anao anatin'le izy ny tena important hoe tena ao anatin'izay énergie zay anao hoe tena vonona ianao andray sy isitona izay zavatra rehetrarehetra tsara sy positif sy mamy rehetra amin'ity taona vaovao ity de rehefa mifangaro tsara ilay izy de ataonao ohatran'le tampitsira teo ihany hoe araraka anao miaingany amin'ny lohanao de sady manao visualisation anao à la fois sady afaka manao prière anao à la fois afaka manao mantra hoe ity rano misy tantely na rano mamy ity de mba ampatongana isitona izay mamy rehetrarehetra amin'ny fiainana mba atongana isitona ny abondance rehetra amin'ity taona ity raha avy any amin'ny ranomasina kosa moa enao de rehefa tonga ny trano enao de manao an'izay zavatra izay raha ohatra ianao ka tsy afaka nanao an'le tany amin'ny ranomasina de efa natoroko teo hoe ataovy amin'ny tarehy fotsiny no sasanao ao anatin'le izy de raha ohatra kosa ianao tsy afaka hoe mampiasa an'le seau misy sira de le seau be zany le rano be de le siramamy na le tantely de ataonao amin'ny vilia baolina kely ihany koa izy de ny tarehanao fotsiny no diovinao amin'ny alalana izy tondranao amin'le izy araky ny teneko ma rituel kely anazy de symbole fotsiny ihany izany fa enao ny intention anao ny conscience nao ao anatin'le izy no tena mitondra ny heriny ity zavatra sareko anao ity zany hoe izay acte nataonao zay de milaza fa hoe arinao daholo ny zavatra rehetrarehetra izay tsy ilainao tsony vonona ianao amela any amin'ny 2025 any ny zavatra tsy mahasoanao tsony sady vonona enao andray ny zavatra positif rehetra ny zavatra tsara rehetra ny zavatra mamy rehetra ho amin'ity taona vaovao afaka ataonao ihany koa ao anatin'ny portail énergétique na zany izy ty ataonao ny 1er janvier araky ny resako teo na ataonao amin'le daty ny le 10 na le 11 na le 29 de ny fanaovana vœu efa nianatra foana antsika hatramin'izay hoe ny portail énergétique de anisany fotoana anankiray hoe ambony be ny vibration ka tsara raha anaovantsika vœu ireny fotoana ireny melohan'ny fanaovana ny vœu aloha de tsara foana ny mankasitraka maneho fisaorana ho an'le pahary maneho fisaorana ny fiainana satria betsaka ny zavatra azonao isanandro isanandro de malohany mangataka aloha de mahaiza foana misaotra ka ao anatin'le portail énergétique zany hoe androany 1er janvier na amin'le daty hafa nolazaiko anao de mangala fotoana kely anoratanao ny vœu anao inona moa ny antsona hoe vœu raha hoe différence par rapport amin'ny objectif na ny projet ny vœu de ireo zavatra rehetra izay tsy anananao contrôle zany hoe zavatra mety hoe tsy andehanao ny anenjika anazy mety hoe tsy tena miankina aminao zany fa nefa mba fanirinao ny anana an'le izy mety hoe mba fanirinao ny iainan'le izy de reny ataontsika sous forme na vœu rehefa miformule an'le vœu nao de ataonao au temps présent atao ohatrany hoe fatateraka le izy na ihany koa afaka atomboka ao amin'ny fisaorana avy hatrany ohatra hoe misaotra fa nahazo voyage gratuit ity 2026 ity faly be ohatra fa niantso ana ity orinasa ity zany hoe afaka exprimenao gratitude amin'ny voalohan'le izy mihitsy comme si c'est déjà réalisé zany hoe ataonao ohatrany efa tateraka le izy de isoranao afaka ataonao phrase tsotra zany le izy au temps présent na afaka ataonao phrase sous forme na gratitude avy hatrany soraty eo daholo zay vœu tediavinao tadidio fa ny univers de abondant afaka tsara mihitsy ianao manoratra zay vœu anao rehetrarehetra ao zay etaetanao na firy de rehefa vitanao le liste de akombondy avelao de azarara ina intsony mihitsy fa iny zany ohatrany hoe mba faniritsika mba etaetatsika zavatra mety tsy ananatsika contrôle mety tsy fantatritsika hoe ahoana ny afahany le zavatra io tonga amin'ny fiainan'io fa de faniritsika fotsiny ilay izy zay moa zany ny différence amin'ny objectif ny objectif de zavatra fantatro mihitsiny hoe mila manao an'ity ianao raha te azo an'le izy ohatran'izay koa ny projet fa ny vœu zany mety tsy anananao contrôle le izy mety hoe cadeau tianao azo avy any man'olo mety hoe appel tianao azo mety hoe cadeau mety hoe ina koa offre anankiray mety hoe tsy fantatro zany hoe zavatra fanirinao zany hoe tsy hainao mihitsy ny afahanao tonga any amin'le izy na ny atongavana izy amin'ny fiainanao kanefa zavatra tianao sy mba fanirinao raha ohatra ka tonga amin'ny fiainanao zany hoe manorata ianao mangala fotoana anaovana vœu androany de mahaiza misaotra alohan'izay mahaiza misaotra ihany koa rehefa avy eo ny petit rituel énergétique atsika amin'izao fanomboana ny taona izao zareko aminao manaraka eto kosa zavatra anankidimy izay anampy anao ato anatin'ity taona 2024 rehefa kampiasainao foana na taona inona taona inona sahako miteny anao fa raha ataonao ireto de ahita fiovany ianao ary tsy hitovy amin'ny fiainanao talohatsony tsy hitovy amin'ny vizotry ny fiainanao talohatsony ny fiainanao manomboka eto ndao ary voalohany indrindra aloha de asio thème ny taonanao ohatrany ahoana le hoe thème tsy voatery ianao miparitaka amina zavatra be de be
isika olombelona dia misy fetrany ihany ny zavatra afaka eritreretin'ny saintsika dia plus tsika miparitaka amina zavatra be deaibe plus sarotra aminao ny manatanteraka an'ilay izy ny focus dia anisan'ny important raha ohatra ianao ka te handroso amin'ny zavatra ataonao tadidrio fa tsy vitanao anatin'ny ray taona daholo ny zavatra rehetra ka tsara ianao zany aza manisy focus inona ny zavatra important mila tanteraka sy mila ifatoanao ato anatin'ity taona 2020 sy 2020 ity asio thème zany ilay taonanao thème dia hoe tsy hoe kory hoe tsy manao zavatra fa mihitsy koa zany ianao fa dia hoe io fotsiny no ataonao fa le thème dia hoe ny majorité any action anao ny tena focus majoritaire anao dia io thème anao io ka tena io zany no ataonao loha laharana mety hoe tianao atao daholo zao rehetrarehetra zao fa raha ohatra ianao ka tena te ahita vokatra dia mila ianao manisy thème mba ahafahanao manana focus tadidrio fa zay andehanany focusnao ihany dia any no mandeha ny attention anao dia any no mandeha ny énergie dia any no misy résultat rehefa zany dia ohatra hoe resaka vola business fanomboana entreprise fahasalamana sport na mety projet en particulier koa hoe non za hianatra n'ity zavatra ty amin'ity taona ty ity no important na amin'ity taona ty mila mavita ny taratasiko momba an'ity amin'ity taona ty inona ny thème de l'année anao mila mamaritra an'izay ianao dia orientenao amin'iny ny zavatra rehetrarehetra ataonao iny zany no prioritaire amin'ny fiainanao fa tsy afaka hoe sady anentsikatsy niatsy zay foana mampatonga anao tsy mavita zavatra mihitsy satria tianao ho atao daholo ny zavatra rehetrarehetra en même temps za tsy miteny hoe tsy possible zavatra tadiavinao rehetra dia possible fa hoe mila fotsiny asianao focus une chose à la fois hoy ny fiteninana zany hoe mitadiavy ianao zany thème amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity dia iny amin'izay mipetaka atao anatin'ny sainao ato hoe rehefa tady adinodinonao le izy dia matsiaro ianao hoe ay moa za manana an'le thème ohatran'izao tokony manao zavatra mahakasika an'ity atony tokony mifantoka zany ny effort sy ny zavatra ataoko rehetra dia mba d'ici la fin de l'année tratra ilay zavatra napetraka anao hoe ye zay tokoa ilay thème koa tamin'ity taona ity io ilay objectif koa fa tratra izay mifanaraka tamin'ity thème de l'année koa ity point faharoa ary anisan'ny tena important dia ny hoe amboary ny environnement anao tadidio tsara fa isika olombelona dia automatiquement manana tendance mikopier izay zavatra hitantsika aloha voalohany indrindra zay olona mifanerasera aminao matetika dia lasa ohatran'iny foana ianao rehefa aveo mety finamanana mety fianakaviana mety toeram-piasana ihany koa tafiditra ao anatin'ny environnement ihany koa izay zavatra rehetrarehetra toksika manodidina anao mety toerana io mety relation ilay izy tsy afaka mihitsy ianao mivoatra any anatina environnement toksika fa lasa manao mandroso miepitra enao miezaka be dia ny environnement anao nefa ny tsaraka ny tokony ho izy ny environnement anao mety misitona anao midina ny environnement anao mety sisy idirany amin'ny zavatra dia diavinao mihitsiny dia reraka eo foana ianao miezaka eo foana ianao fa dia tsy ahita résultat satria ny environnement anao tsy araka ny tokony ho izy mihitsy zany hoe ataovy tena important mitovy amin'ny insisteko eto amin'ity partie ity ny hoe fanamboaranao ny environnement anao andana manao investissement koa mba ahafahanao manana environnement tsara mandehana makany amin'ny salle de sport tsara indrindra andana mandeha amin'ireny événement reny mandeha amin'ireny conférence reny ahitanao olona mety mitovy eritreritra aminao mandehana mba micréer relation vaovao inona ny zavatra tokony ataonao mba ahafahanao fanerasera amin'ny olona mba hisitona anao hiakatra ihany koa dia elao zay rehetrarehetra hitanao fa mamony mamotika mampidina anao da ohatra moa ianao ka tsy te hivoatra dia mijanona ihany elaelo fahatelo zarazarao ny objectif anao matetika ny problème ny olona dia ngeza loatra ilay objectif eny tsy hoe misy objectif angeza bien fa manana vision lavitra be izy dia vao mieritreritra an'ilay sosiny izy dia kivy mieritreritra an'ilay zavatra tsy maintsy atao anatin'ilay izy dia indraindray manontany hoe ahoana ny afahako inona ny zavatra afaka ataoko ahoana ny afahako manatanteraka an'ity tsy hitako izay lalana ale anaovana an'ilay izy tellement ilay izy ngeza goavana dia tenenao hoe tsy voatery jerenao amin'ny zavatra ngeza be iny izy amin'ny objectif angeza be iny izy fa tapatapao potipoteo lasa objectif vitsivitsy kely ho lasa zavatra kelikely be deaibe zany dia mametra zany ianao zavatra kely hotratrarina isan-kerinandro isam-bolana apetrao le grand objectif anao fa rehefa aveo amin'izay ianao mifantoa amin'ny zavatra afaka ataonao isan'andro isan-kerinandro isam-bolana tadidrio fa ny ahafahanao mahazo résultat dia le action quotidienne kely ataonao le fanatratraranao an'le mini objectif kely be deaibe zay no ahafahanao manatratra an'le grand objectif anao rehefa aveo zany hoe tsy voatery tonga dia le zavatra ngeza be no eritreretinao fa afaka zarazara ianao zavatra
kely le izy apetrahony fantanina hoe raha ity ny objectifako inona daholo ny zavatra mila ataoko dia inona no afaka anomboako anazy inona ny zavatra action kely afaka ataoko isan'andro inona ny objectif quotidien objectif semainier objectif mensuel ao anatin'le izy dia hitanao hoe tratra ihany le zavatra ngezabe rehefa aveo rehefa nopotipotihanao ilay fatra dia izao azonao atao ny manaraka ny 11 podcast izay noforoniko spécialement ho an'ireo olona izay tsy te hamerina ny zavatra rehetrarehetra antramin'izay fa tena iaina tournant ao anatin'izao taona 2026 izao misy podcast miisa 12 nofonosiko anatina coffret audio anankiray tournant ny anaran'ilay izy afaka tombokao ity volana janoary ity ao anatin'izao mois 1 izao nataoko 12 nisandry izy dia misy thème maro isan-karazany resahanao izay ahafahanao manomboka an'izao taona vaovao izao version à télécharger le izy directement ataonao any anatin'ny fitoerana muzika ao anatin'ny téléphone anao afaka enonao amin'ny fotoana rehetra ataoko hoe raha tsy mbola hitanao ny fomba afahanao manomana ny taona ray manontolo tsy fantatrao izay zavatra tokony atomboka amin'izao fiandohan'ny taona izao mangetaheta nefa ianao hanova zavatra tsy te hiaina ny zavatra efa niainanao taloha itsony tsy te hamerina ny zavatra nitranga taloha te ahazo résultat vaovao ihany koa ianao ary tena te hanomana ao amin'ny tsara kokoa ireo 9 prochaines années dia misy an'izay audio podcast misy 12 izay afaka enonao amin'ity volana janoary ity entinao miatrika ny taona ray manontolo sy ny cycle vaovao tournant ny anarany nataoko à prix cadeau izy io symbolique 29 000 ariary seulement mandefenao hoe tournant ato anaty commentaire na ny anaty afatra miafina dia afaka omenanao ny fomba ahafahanao manao ny inscription sy ny ahafahanao mahazo an'ilay izy disponible ity volana janoary ity any izy io dia aorinan'izay dia tsy mise en vente itsony satria nitanjona hoe zao mihitsy ianao no miaino an'ilay izy mandefa sary tournant en commentaire na en message privé raha milan'izay ianao enonao amity mois de janvier ity fadimy farany dia hoe manova ianao investissement amin'ny tenanao tadidio fa ianao no aseta ngezambe indrindra ka tsy maintsy ianao manao zay ampivoarana ny tenanao ny hoavinao ny fiainanao dia ianao no mamolavola anazy miaingany aminao ianao no manao action ianao no mieritreritra ianao no mandray décision zany hoe important ny fanaovanao investissement amin'ity tenanao ity mba hampatonga anao ho lasa version tsaratsara kokoa mba hatonga anao hivoatra amin'ny lafiny rehetra saraiko anankiroa ngezabe ny investissement afaka ataonao amin'ny tenanao voalohany indrindra aloha dia ny investissement pour ta propre personne zany hoe mety miinvestir ianao ahafahanao anana confiance bebe kokoa amin'ny tenanao mety hoe mividy boky ianao manatrika conférence ianao manaraka atelier ianao maka mentorship ianao peu importe fa izay fomba ahafahanao midévelopper an'ilay tenanao zany mety ny vatanao ihany koa ny salle de sport payenao ny coach nutrition alainao raha ohatra ka important zany ho anao zany hoe zay rehetrarehetra momba ny tenanao zany ahafahanao midévelopper anao mba olona matoky tena kokoa ianao mivoatra ara-tsaina kokoa ianao à l'aise ao anatin'ny vatanao ianao ny faharoa kosa dia ny investissement sur tes compétences zany hoe fahaizana manao manokana mety mianatra communication ianao mety mianatra langue ianao mety mianatra cuisine ianao mety mianatra intelligence artificielle ianao mety mianatra momba ny réseaux sociaux ianao mety mianatra vente ianao mety mianatra art oratoire ianao mety mianatra tsy fantatro zavatra fa rehetrarehetra zany hoe skills les investissement faharoa resaka eo zany hoe mety talent na savoir faire anankiray satria io no ahafahanao midévelopper ny businessnao rehefa aveo ahafahanao mahita opportunité ny fahaizana zay mitoetra ao anatinao dia tsy azo nizaniza esorina mihitsy ka zay ma important an'izay investissement izay indray ny mahakasika ny vidéo atsika androany ity ny vidéo voalohany nanomboana ny taona sady eto koa hiara-bananao ihany koa sy irariana soanao amin'izao antaona vaovao izao raha nasoanao izy tia dia aza ty tena fa zarao mety asoany hafa ihany koa tenenao anaty commentaire ny fantanina mety manitikitika anao na thème tianao resahana eto amin'ny page fa dia ezahany Daniel atao any aminatin'ny vidéo manaraka zay fa dia mirary soanao dia aza diny hoe mamiratra